Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby izay mitanesy magnaraka trany ity onjapeo radio Faniery Maria ity amin'izao fotoagna izao. Miombogno amin'ny eglizy magnerantany antsika amin'izao fa 14 ny volana septambra izay ankalazana ny nanandratana ny azo fijaliana izao. Manampy antsika andinika sy iainan'izany ny tononkira fidirana manao hoe raha isika dia ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika no oka ireareantsika ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsangananko velona. Izy no namonjy antsika sy nanafaka antsika. Ndeha aroresintsika ny tenin'Andriamanitra ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'izao fankalazana nanandratana ny azo fijaliana izao sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky fanisana. Tamin'izany andro zany dia nanomboka ho tofiky ny lalana sy ny asany vahoaka ka ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy Moizy nanao hoe nahoana no dia nentinao niakitra avy tany Ezipta izay ho faty aty anefitra, ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fanahinay efa moneniny intony hanina tsinotsinona intony. Ary Andriamanitra tamin'izany nandefa bibilava mahamay hamely ny vahoaka, nokikery ny reny ny vahoaka ary nahafatesana betsika ny olona tamin'ny Israely. Nakeo amin'ny Moizy ny vahoaka ka nanao hoe efa nanota izahay fa ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy ianao, mivavaha amin'Andriamanitra mba hoesory ny lavitra anay ireo bibilava ireo. Dia nivavaka ho an'ny vahoaka i Moizy ka hoy Andriamanitra tamin'ny Moizy, manaova ianao bibilava mahamay ka apetrao amin'ny tsatokazo fa ho velona aina izay rehetra voakekitra ka mijery izany. Dia nanao bibilava varahina i Moizy
ka napetrany teo amin'ny tsatokazo anankiray. Ary raha nisy voakaikitra ny bibilava dia nijery ny bibilava varahana izy ka velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tamin'ny Filipo. Ry kristianina avy, na dia teo amin'ny fomban'Andriamanitra aza i Kristy, dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomba ny mpanompo, ka tonga mitovy amin'ny olombelona. Sy hita olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary nilatsa tena ho ambany, hanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ho valiny izany kosa, dia nasandatra Andriamanitra ambony indrindra izy, sy nomeny anarany moatra ny anarana rehetra, mba handoaliky amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny lohalika rehetra, na ny any andanitra, na ny ety antany, na ny any ambany, ary mba hanaiky avokoa ny lela rehetra, fa i Jesosy Kristy dia Tompo, efa niditra any amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny teny ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
ombatsika mianakavany eny tompo ho tanteraka tokoa ane izany evanjely masina nosoratany masindajoany voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany i Jesosy nyteny tamin'ny Nikodema nanao hoe tsy misy niakitra tanan-danitra afa-tsy izay nidina avy tanan-danitra ihany dia ny zanak'olona izay avy anan-danitra. Tahaka ny nanandratany Moizy ny biby lava tanan'efitra no tsy maintsy anandratina ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokany mba tsy hisy very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany tamin'izao tontolo izao mba ho tsara izao tontolo izao fa amonjy an'izao tontolo izao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Izany ary ny teniny tompo dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, ranomarina dia tokony alahady fa 420 mandavataona no ankalazantsika anio, nefa no ny maha 4 septambra anio 4 septambra zay ankalazan'ny eglizy ny fanandratana ny LAKROA masina, dia izay fankalazana ny LAKROA masina izay no tian'ny eglizy asongadina manokana. Ny mahavarina araky naverimberitsika matetika tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra dia mifanojo amin'ny alahady ny fankalazana an'izay LAKROA masina izay amin'izao taonjobily ny fanavotana izao. Fantatsika sara ry kristianina havana ny anjara toeran'ny LAKROA masina ny azo fizalian'i Kristy amin'izany fanavotana antsika izany. Teo Jesosy nanolotra ny ainy anavotra antsika, teo izy no zari-pampihavana, izy ilay nanota nanaiko fahotana anavotra antsika, ampihavana antsika amin'Andriamanitra ray, ampihavana antsika samitsika ary ampihavana antsika amin'ny zavaboary. Ary teo amin'ny LAKROA no zany no tanteraka, ka rariny tsy hisiny raha ankalazaina ary banjinina manokana amin'izao alahady izao izay LAKROA masina izay. Sara ihany koa ny manamarika ry kristianina havana fa feno 70 taona anio ihany koa nanambarana ny diosezi niaraka tamin'ny diosezi 10 hafa ka fahasoavana mampifahasoavana ho ansika izany. Ary araky naverimberitsika teo tsy kisendrasendra sy izy ireo diosezi feno 70 taona ankalazaina manokana amin'ity andro anio ity dia ny archidiosezi n'Antananarivo, ny diosezi n'Orondava, ny diosezi n'Antsirabe, ny diosezi n'Manjanga, ny diosezi n'Ambanja, ny archidiosezi ny Fianara, ny diosezi ny Miarinarivo, ny Tolagnaro, ny Tamatavy ary ny archidiosezitsika. Tsy afenina amintsika ihany koa fa sy mandeha rery tokoa ny fahasoavana ary fahasoavana amin'ny fahasoavana, fa nio daty androany ihany koa ny
feno 70 taona ny papa Léon 14 ka zany rehetra zany no mampisaotra antsika an'Andriamanitra ary mivavaka ho an'ny papa manokana isika ho an'ity andro an'io ty, mivavaka ho an'ny diocèsesika, mivavaka manokana ho ansika eto amin'ny diocèse satria amin'ny araky ny fantatra asika dia eo am-panomanana ny synode isika ary izay indrindra ry kristianina havana amin'ny vola novambra no anatanterahasika ny synode fahafito fijanonana fahatelo sady io ihany koa ny votoerana ankalazasika eto amin'ny diocèse ny taonjobily anamarinantsika an'izay taonjobily izay no idirasika ihany koa amin'ny fanomanana ny jobily fa 75 amby ny diocèsesika ka asaina arsika ry kristianina havana ibanjina bebe koa ny LAKROA amin'ity andro an'io ty LAKROA zay azaky naverisika teo nazahosika ny fanavotana ka ny evanjely androany rateo dia mampibanjina antsika an'izay LAKROA izay lazainy Jesoa ao amin'ny evanjely tokoa tahaka ny nanandratana ny Moizy ny bibilava tany anefitra ny sy mainsy anandratana ny zanak'olona koa ao aminy ny loharano no anandratana ny zanak'olona ihany koa ka ao aminy ny loharano ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy ka izay tokoa no mbola ambarany masindazoany eo am-pamaranana ny evanjeliny izy raha nilaza fa ny banjina laino le fonina izy ireo ary nisy rano sy raha nivoaka tamin'izany lany voan'i Jesoa izay ka izay no loharano mpamozena ho ansika ry kristianina havana finoana izany no entsika manatanteraka n'izao fankalazana izao ny finoana no asapasika fa ny LAKROA tokoa no anivozasika ny tena fiainana ary ao no mivahatra sy mifototra ny fiainansika manontolo ary ao aminy no mahatonga sika anana ny fivelomana rehetrarehetra ka izay indrindra ry kristianina havana no mahatonga sika manao ny famantarana ny azo fizaliana isaky ny mivavaka ary anambarasika ny finoasika ka noho izany tsy hoe famantarana fosiny zany no ataosika eo fa fanehompinoana ka izay no mahatonga ny eglizy manokana nyty andro an'io ty dia 14 septambra ibanjinana sy andiniana ary andalinana manokana momba ny anjara toerany zay famantara-pamozena ho asika zay dia ny LAKROA ao ka ry kristianina havana hosarosika sara fa ny finoana no anivozasika izany famozena zany ary sy hoe sanatria manompo sampy isika raha manao ny famantarany azo fizaliana fa fanehoana fa fiombonana tanteraka amin'ny Kristy ka izay indrindra aoka ataosika ampanazana tanteraka ary ampinoana tanteraka ny famantarany azo fizaliana raha ny fiheverasika olombelona tokoa manko dia lavitra n'izany misy satria ny fizaliana no dikan'ny azo fizaliana fahafoizana no dikan'ny azo fizaliana fahoriana mafy de mafy ny vokatry n'izany fa azo fizaliana zany ka sy azo sainsainina misy ny hoe ifikitra amin'ny LAKROA isika nefa afa ny dikany no ny finoana sy araky ny lôjika n'izao tontolo izao zany no entsika mibanjina ny LAKROA fa araky ny lôjika ny finoana zany hoe araky ny lazaisika teny am-pendohana i Jesoa lay sy nanota nanaiky ho mpanota ibaby ny fahotasika rehetrarehetra nanaiky ho fahotana mba ibaby ny fahotasika rehetra nanaiky ho farahidiny Jesoa izy lay zanak'Andriamanitra mba ahafahasika miombona aminy ka ny fanadiovana ny fahotasika no nanekeny Jesoa ho fantsehana teo amin'ny azo fizaliana ka raha atao amin'ny teny hafa izay rehetra voalazasika izay dia sy araky ny lôjika n'izao tontolo izao zany no ibanjinansika ny LAKROA io fa araky ny masom-pinoana raha te handray ny famozena ianao zany dia ianao misy no misafidy manao dingana ka manaiky ny
fahendren'Andriamanitra ary zay no ambarany isaky ny manao ny famantarany azo fizaliana isika. Io no tiany eglizy ho sapasika manokana raha nametraka nyity fankalazana ity amin'izao alahady izao. Ireo tenin'Andriamanitra raha teo zay sakafom-panahy eo asika de manampy asika amin'izany fankalazana izany. Tiany eglizy ho sapasika tokoa ny alehiben'ny azo fizaliana eo amin'ny fiainansika amin'ny famonjenansika. Sara ho sapasika fa io azo fizaliana io no manafaka asika amin'ny rasy rehetra sy amin'ny fahotana rehetra. Aoka hagnano ny famantarany azo fizaliana ampamendrena mandrakariva aritsika ary feno fanazana tokoa tena zava-dehibe ny fahasapahasika amin'izao taona zao biliny ny fanavotana an'izao izay anjara toerany LAKROA izay. Araky ny lazaisika teo manambara ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra amintsika io LAKROA io. I Jesoa lay sy nanota nanaiko ho fahotana nidina farany ambany ary nanaiko ho fasina amin'ny azo fizaliana mba ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ampiavana antsika amintsika samby olombelona, ampiavana antsika amin'ny zavaboary. Ny fetrehasika izao krizy maro lafo izao indrindra no atsapahasika fa ndraindray mahery tokoa ny rasy, mahery ny fahotana ary tady ho resy ary isika. Maro ny zavatra potika, maro ny zavatra korontana hoentiny ny rasy ary matetika isika aza no manambara fa efa misy rafim-pahotana mikika asika mitondra amin'ny rafim-pahafatesana ary indrisy nanjary ireny rafim-pahafatesana vokatry ny fahotana de ny fialonana, ny fitiavatena, ny avinavina no manjary référence, manjary fenitra, manjary everina ho normal nefa araky ny averimberitsika ny atao hoe normal de ny manaraka ny norme zany hoe ny mahaolona ka ny mahaolona de sy ao anatin'ny fahafatesana satria sy nahary ny fahafatesan'Andriamanitra ary zany indrindra no natongavan Jesoa araka ny voalazasika teo nanaiky ny babo ny fahotantsika ary no fasina teo amin'ny azo fizaliana ka izay indrindra ry kristianina havana isika zay miaino an'izao fandaharana izao aokary anokatra ny masom-pononsikisika ka hitodika amin'ny LAKROA masina ka raha misy fanentanana azosika ho raisina nandritra n'izay fotoana maro zay fandrindra amin'izao taona zao bily ny fanavotana izao ka nanentanana sika menakavy mba ho eglizy kely ny fianakaviana dia nilazaisika aoka isika ampandroso ny LAKROA ny baiboly masiny Maria ka mahatonga sika nanambaran'izay dia mba anana ny anjara toerany tokoa ny LAKROA ary zay no hitasika raha vao miditra ao an-deglizy isika mahita ny LAKROA ka izay koa ny tokony ho hitasika isaky ny miditra ny tonam-baravara isika aoka ny LAKROA no misenansika ka ahazo ny fahasoavana ny fanavotana isika. Zay no nanentanana sika hatramin'izay ry kristianina havana ary zay indrindra amin'izao krizy maro lafo zao no ka ametrahasika ny LAKROA ary oka anatin'ny fanazana lalina ary ampitiavana no anaovasika ny famantarana ny azo fizaliana. Aoka isaotra an'Andriamanitra isika fa efa manana ny anjara toerany eto anivon'ny tanindrazasika tokoa ny LAKROA. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika satria efa maro ny resy lahatra ka matoky ny famonjena nentin'ny Kristy isika fa toizasika hatrany anefa izay ezaka ataosika izay fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely izany hoe aoka ho vonina mandrakariva hiavao isika ibanjina ny LAKROA masina ary raha ho asika eto antsiranana manokana eto an-tanàna de hitasika eo anivon'ny katedraly ny sary ny LAKROA
zay tsy misy ny sarin'i Jesoa fa ny sarin'ireo fery zay ny anjady tamin'i Jesoa manambara zao krizy manjoasika izao ka oka ny fibanjinasika n'izany anovany fosika ka anjary ho Kristy mpiarabelona eo amin'ny mpiarabelona amintsika isika amin'izay ka aoka ho ampiarisika eo amin'ny fiainansika zay noresisika ny famatsiana ny fahotana tamin'ny hazo fizaliana araky ny aminambarasika teo ny lalam-pamonjena ao ansika zany hoe oka ho tena folakevitra isika ho convaincu tokoa fa tsy maintsy mandalo amin'ny hazo fizaliana tsy maintsy mamansika ny rasy rehetra ao amintsika ao amin'ny hazo fizaliana miaraka amin'ny Jesoa amin'ny alalan'i Jesoa sy ao amin'ny Jesoa isika raha tia ho voavonjy marina tokoa ary zay midikany hoe mibebaka izany tsy midika hoe mikasaka ny fizaliana isika ka ifansehasika amina fansika sy marito ny fiainansika ny fahotana no fizaliana mamansika sika amin'ny LAKROA na dia sy mila n'izay marito sy ny fansika izay azysika araky ny voalazasika matetika eo amin'ny fiainansika dia oka isika atoky mandrakariva ny fiamindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra sika ary araky ny voalazasika matetika ary averimberitsika ihany koa ry kristianina havana tandremo re ho diso ady atrehana isika ny fahotana ny rasy ny hoe adina fa sy sanatria ny olona na manao akory ny fisehoany aoka ny krizy miteraka rafim-pahotana araky ny lazaisika teo no potehana ary mino isika fa ho resen'ny hazo fizaliana izany no ny fahotana dia rehefa ao anatin'ny fakapanahy isika matetika ka mahatonga asika mifanapotika sy mifanarasa izany rehetra izany no zary fizaliana sy fahoriana mikeky ao anatisika ao ny baribary zany amin'izao krizy zao sy miafina amin'Andriamanitra ireny sedra mafy manjoa asika ireny izany indrindra no nanyrany an'i Jesoa babo ny fitiavany ansika Jesoa lay zanak'Andriamanitra ka nanaiky nitondra ny rofosika rehetra nanaiky hitondra ny fahotantsika nanaiky baby ny rofosika rehetra izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hanala sika amin'izany fahotana izany ary zany no banjinitsika amin'ny lalan'ny hazo fizaliana zay zary lalam-pamonjena ho ansika izany no mahatonga ny hazo fizaliana ho zary voninahitra ho lalam-pamonjena ho ansika ka mahatonga asika andray ny fahasoavana rehetra zany no ankalazaisika amin'izao alahady izao ry kristianina havana ka raha mankalaza ny fanandratana avo dia avo ny LAKROA sika ny an'ity dia manandratra avo dia avo ny famonjena ho ansika zay nandresen'ny Kristy ny rofo rehetra ary dia zay izao taony jobily ankalazaisika izao ka raha miaraka amintsika na dia mandalo fizaliana aza dia andesy eo mason'izao tontolo izao dia faharesena ny LAKROA tahaka izany koa izay manaradian'i Jesoa ka izay lalana ny diavin'i Kristy koa no lalana tsy maintsy ho diavisika izay no mahatonga any mason'Ra Paoly nilaza hoe adalana ho an'ny ny manampahaizana n'izao tontolo izao ny lalan'ny hazo fizaliana ary fanafotoinana ho an'ny jody fa lalam-pamonjena ho an'izay mandray azy ampinoana ry kristianina havana raha ampiarina izany rehetra izany dia eo amin'ny Kristy mizaly izay marary mafy ka sy misy mpijery any amin'ny hopitaly maty fosiny amin'izao kanefa ao amin'ny Kristy mandray azy dia sary famonjena izy very fanantenana ireo olona marobe kanefa Kristy nandray azy ireo ka izay indrindra no ambarany LAKROA amintsika tian'Andriamanitra izao tontolo izao izy Jesoa amin'ny evanjely ka nomeny ny janona n'ilay tokana ka izay mino azy dia sy ho very fa hazo ny fiainana mandrakizay averimberitsika matetika ry kristianina havana fa sy tany malemy anorenam-pangady tokoa ny finoana fa tany lona ka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra izany hoe
amin'ny alalan'io azo fizaliana io dia diovin'Andriamanitra izay manimba ny fiainansika ka izay fanadiovana izay ny vokatry ny famonjenany entiny Kristy indraindray mafy ary marary tokoa ny fanavozana fa mitondra asika amin'ny fiainam-baovao satria sy saran'izao tontolo izao no atongavan'i Kristy araka ny voalaza amin'ny evanjely fa ny hanavotra asika hamonjy asika sy sara izy fa hanatsara ny fiainansika ka miankina amintsika tsirairay ny mahasara ny fiainansika raha mandray ny famonjenany entiny Kristy isika dia avoziny Kristy ny fiainansika avoziny amin'ny alalan'ny fitiavana lay fony Jesoa banjintsika amin'ny hazo fizaliana no fo vaovao sy maintsy ho fosika raha fony Jesoa ny fosika dia miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra miova ny fifandraisasika samy olombelona sy misy fahavalosony fa miezaka mifanasoa sy mifampisimbona ary mikasaka mandrakariva ny soiombona toy izany koa ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana fa indrindra amin'izao volana izay ibanjinasika sy arovasika ny zavaboary izao miova izay fifandraisasika amin'ny tontolo iainana izay no ny fananasika fo vaovao vokatry ny famonjenany entiny Kristy teo amin'ny hazo fizaliana ka zary tontolo mitondra fanantenana ho ansika ny tontolo iainansika izany no ny ezahasika amin'izao fanatanterahana ny sinôda fahafito fizanonana fahatelo izao ametrahasika rafi-pivelomana ialana amin'ny rafi-pahotana mitondra amin'ny rafi-pahafatesana tanteraka izany raha mifampisimbona sy mifanasoa ary mikasaka ny soiombonana isika ka zary tabernakla velona mpivahiny ny fanantenana mamafy hafaliana fiadanana fihavanana sady kristianina no malagasy io lay fihavanana imatimatesa asika anasitrana ny aretin'izao tontolo izao dia ny fitiavatena avinavina fialonana lainga fitapitaka risoriso izay mitondra atsika sy kelikely ao amin'ny rafi-pahafatesana ka mahatonga ny sasany revo ao ka izay indrindra ny nahatongavan'i Kristy hanala asika amin'ny rafi-pahafatesana izay ary izay no antony anaovasika an'izao sinôda izao isio hitondra asika amin'ny rafi-pivelomana averimberitsika matetika fa miatrika Kristy koa isika ka maniry iroso amin'ny fiainam-baovao manatenarisika fa ho pantekoty vaovao tokoa ka izao fanatanterahasika ny sinôda izao ka zary EOV missionnaire tokoa isika ka vita batemy iraina ho tabernakla velona ka izao fankalazasika ny fanandratana ny hazo fizaliana izao anampy asika ametraka tokoa ny hazo fizaliana eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika atomboka asika amin'ny tranosika mipetrahasika izay ka igoga ny famonjena isika ny famonjena ny fibanjinasika ny LAKROA ny anampy asika ameno rezo sajoa saota vavaka fandelena mpinona fandraisana tanana manompo mivory ao anatin'ny serasera mankalaza fa azadiny fa izay no lalam-pamonjena ho antsika ka irosaka tokoa isika ametraka rafi-pivelomana anjakan'ny rariny sy hitsiny ahitany asika ziaby fivelarana marina ry kristianina ava malalo isokatra zao ny taopikatroana vaovao ary ao anatin'izao fimanana akaiky dekaiky ny fankalazana ny sinôda izao sika ka okary ifikitra bebe kokoa amin'i Kristy mba hamokatra tsara ary hamokatra be dehibe ao anatin'ny hafaliana sy fiadana ny LAKROA no entisika mampizoro an'izany fiarahamonina no avoziny ny rà sy ny fitiavan'i Kristy ka ahafahasika mirosy lalindalina koa amin'izay fampizorona ny EOV missionnaire manorina ETA mampanjaka ny rariny sy misiny ka mitondra amin'ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo aokary raha isika ny afatry ny masindazoany ibanjina lay ny ofantsiny izy ireo tsy fibanjinana amin'ny maso fotsiny no lazainy eto fa fibanjinana amin'ny fo ka miteraka fibebahana sy fiovana tanteraka ka hanana fo vaovao ampifandray asika sika samitsika ampifandray asika amin'Andriamanitra sy amin'ny zavaboary ry Jesosy zokonay eo tonga teto anivonay tokoa ianao nanolotra ny ainao tamin'ny hazo fizaliana
zay loharanom-pamonjenao anay sy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy toy ny nahazo anao nilozan'olona maro teo amin'ny hazo fizaliana no mianjady aminay amin'izao kanefa ambaranao fa io fifikirana amin'ny lalany hazo fizaliana io ny lalam-pamonjena ampio ary zahay sy saraka aminao fa hifikitra aminao mba ho rantsana mamokatra izahay ho diovinao ny fiainanay mba ho sara kokoa satria sy tonga hisara an'izao tontolo izao ianao fa anatsara anavotra sy anavao an'izao tontolo izao ampio ary zahay ahay hitondra ny famonjena eo anivon'ny mpiarabelona aminay ka anjaka tokoa ilay fiadanana nampanantenainao anay ry Maria reninay io mitodika aminao zahay amin'izao fanjava entina ikajiana ny zavaboary izao anampy anay ibebaka ka hiavana amin'ny zavaboary Masiny Maria reninay io aza mandao anay mivavao anay Masinday Josefo ampio izahay mba hiroso manatanteraka zay adidy tandrify anay amin'ny ezaka rehetra ataonay hikolokolo ny tontolo iainana aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul, à toi Dieu seul.